ry havana malala amin'ny tompo dia mbola hoampitomonomamontsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tomontsika. Amen. Ny apahan'ny toriteny nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra izay anisan'ny malaza indrindra ao amin'ny soratra masina dia ny Matio 5:17 ka hatramin'ny 9:40 ry havako no angalantsika ny fampianarana ny dian'io ity, ary mbola loha hevitra manao hoe manamasinana fiainana ho an'ny Tompo ihany no ibanjinantsika izany io. Raha ny marina ry havako eto amin'ity toriteny tao an-tendrombohitra ity dia miangavy fatratra izay neno azy Jesosy Kristy ao anatin'ity fampianarana ity, ary dia mampiasa sary anankiroa izy. Ny sary voalohany dia ny sira, ary ny sary faharoa kosa dia ny jiro izay mitondra fahazavana. Ny sira sy ny jiro izay ilain'ny olona eo amin'ny fiainana andavanandro, ampiasaina isanandro jerentsika izao dia anisan'ny mampiasa jiro ihany koa araka izany. Ry havana malala amin'ny Tompo, satria avelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ary tsy nijanona tamin'ny arivo taona roa arivo taona mahery fotsiny ihany zany, fa mbola velona ihany koa ka miaina amintsika ankehitriny. Dia andeha mba angalantsika fampianarana amin'ity an'ity izany toriteny nataon'ny Tompo tao an-tendrombohitra izany. Ry havana malala amin'ny Tompo, mampianatra antsika ny Tompo voalohany indrindra ka miangavy hoe aoka ho tsapany manodidina antsika ny tsirony tsara izay nomeny kristiansika. Aoka ho tsapany manodidina antsika ny tsirony fiainana tsara izay fanomeny kristiansika. Izany no tiany Jesosy Kristy ho zaraina voalohany indrindra amin'ireo izay niaino azy tao an-tendrombohitra ry havako. Ary hoy ny Tompo, ianareo no fanasy ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, iny no ndray masira azy. Eo amin'ny Matio 5:17 izy no milaza izany. Fantatsika tsara ry havako fa ny sira hoy aho dia zavatra ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro, satria ny sira dia natao hitehirizana sakafo sy zavatra hafa. Ny sira dia natao hanadiovana ny fitaovana. Ny sira mazava ho azy fa natao hanomezana tsiro ny sakafo. Ny sira natao hitsaboana sy ny sisa sy ny sisa. Ary eo amin'ny fiainantsika ry havako, ny fiainantsika olombelona mihitsy dia manandanja ny sira, satria raha tsy ampy ny sira ao anatintsika, raha misy dokotera, ny dokotera dia mahalala tsara zany, raha sanatria ka tsy ampy ny sira ao anatintsika dia somary sahirantsika, ary azo lazaina fa misy olana ny fahasalamantsika. Ary raha ohatra koa ka be loatra ny sira ao anatintsika dia mazava ho azy fa ao anatin'ny fahasalamana isika araka izany. Noho izany ry havako malala, ny sira dia antoky ny fiainantsika, ary ny sira no antoky ny fahavelomantsika amin'ny tenantsika maha olombelona no foantsika ihany izany. Ary ny faharoa tiako marihana dia izao, tsy vao izao akory ny nampiasa ny sira ny olombelona, fa efa hatramin'ny fahabola ry havako dia efa ny voalaza ao anatin'io baiboly io raha mamadibadiky izany ianao fa ilaina foana ny sira arak'izany. Ao amin'ny Levitikosy 2:13 ohatra dia mitaky ny tsirony sira ao anatin'ny fanatrika ataon'ny zanak'Israely Jehovah Andriamanitra. Hoy Jehovah Andriamanitra, aoka ho manisira ny fanatrika ataonareo, aoka tena hita tsirony mihitsy amin'izay fanatrika ataonareo ny dikan'izany, ary dia izay no antoko ny fanekena ny fanaovan'izy ireo. Ary hitantsika tsara fa rehefa mba nitaraina ny zanak'Israely tamin'ny Elisa-paminany fa tsy misy tsirony loatra ilay rano izay nomena ho an'ny zanak'Israely, dia nampiasa sira Elisa-paminany ao amin'ny mpanjaka faharoa 2:5 mba hatonga n'izany rano zany hanana tsiro mampate hisotro. Ry havana malala amin'ny Tompo, ny zavatra mahafinaritra eto dia izao, ny Tompo no miteny aminao, ny Tompo no miteny amiko, ny Tompo no miteny amintsika fa mamosira isika, masina isika, ianareo no fanasintany. Tsy nijeren'ny Tompo ny fiainanao zany, tsy nijeren'ny Tompo izay mety ho fahalemenao zany, tsy nijeren'ny Tompo izay mety ho fahadisoanao zany,
tsy nijereny tompo izay mety klemanao zany, tsy nijereny tompo izay mety hoeritreritrao zany, tsy nijereny tompo izay mety fahaizanao zany, tsy nijereny ninnininy zany tahaka n'izay eno azo tao tenibohitra, fa ho izy ianao ny fanasiny tany. Raha vatoko kely ka tsaraiko dia izao, rehefa tsy haiko makebeko ianareo ny fanasiny tany, ary raha ny fanasiny no tonga matsatso inona ny ray no asina azy. Andeha atsika ho sanatry izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, rehefa tena jerena le izy dia niteny Jesosy Kristy tompo to tenenina dia izao, ianareo ny fanasiny tany ary aoka mba ho hitan'ny olona izany mahafanasina anareo izany, aoka mba ho tsapan'ny olona izany tsirony sira mamy sira ao anatinareo izany. Ry havana malala, fitiavan'Andriamanitra antsika izany, ary tena fiatsoan'Andriamanitra antsika mba hanana fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Fantatsika tsara fa vanim-potoanan'ny carême izao diavintsika izao, ary ho antsika manokana ao anatin'ny carême izany, ho antsika fiangonana protestanta réformé dia tokony ho fantatsika fa fandiniha tena no tena zava-dehibe ao anatin'ny carême. Isika tsy mba dia tena hoe mifadianina, isika tsy mba misy hoe fombafomba loatra tena rany ety ivelany, fa ny ao anatinao sy ny tenanao manontolo dia mandiny tena ianao ka mieritreritra izay fitiavan'i Jesosy Kristy anao ka nanolorany tena nalaiko faty teny amin'ny hazo fijaliana hijaly sy miaratsiny olona, ka hatsapahanao fa izany rehetrarehetra izany dia nataon'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika ho voavotsy, mba hahatonga antsika ho fanasina, mba hahatonga antsika ho mamosira eo amin'ny fiainantsika. Dia ny fanontaniana mipetraka amintsika ny havana dia izao, mba manahoana ny kalitaon'ny sira ao anatinao? Mba sira tsara ve ka manome aina sy vaovao sy fanantenana manodidina anao zany, sa sira mitondra aretina ho an'ny hafa? Raha fanasina ianao, manahoana ny mahafanasina anao ny tokantramonao io, ho an'ny vady aman-janakao, ho an'ny fianakavianao, ho an'ny ray tapo aminao, ny ray aman-dreninao sy ny sisa sy ny sisa. Raha fanasina ianao, manahoana ny mahafanasina anao aty anivon'ny fiangonana amin'izay ataonao? Raha fanasina ianao, manahoana ny mahafanasina anao amin'ireny fanoloran-tena nataonao rehetrarehetra reny, any amin'ny toeram-piasana ho any, any amin'ny toeram-pianarana ho any, sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny fandinihan-tena tokony ataontsika ihany. Ny aza adinoina dia ity: isika fanasiny tany. Mbola ao amintsika ve zany? Ary mbola ao anatintsika ve izany fahasoavana nomeny tompo antsika izany? Ry havana malala, ny andrasan'ny tompo amintsika ry havana, raha miteny izy manao hoe tsy misy hery ny anaovana na inona na iny intsony izy fa rina ny velany ka ho itsahan'ny olona raha tonga matsatso ny fanasiny, ny dikan'izany dia izao: tsy tiany Jesosy Kristy tompo ho ataon'ny olona tsinontsino ntsika fa kristiana. Tsy tiany Jesosy Kristy tompo ataon'ny olona soarabin'ny olona isika ka ho ahilikiliky olona amin'ny maha-kristianina antsika, fa ny tiany Jesosy Kristy tompo tanterahantsika dia izao: isika manova ao mamosira ny ngidin'ny fiainan'ny hafa eo amin'ny fiainany. Misy olona tsy mba manana fiainana tsara any manodidina antsika any, na dia ny eo akaikinao aza mety isy zany, fa ny anjaranao kosa dia tsy ny ampitombo ny sira ao anatin'izany, fa kosa hanome azy sira tena fiainana, tena fanasina ho amin'ny hafa. Ry havana malalo amin'ny tompo, ino kely ndraiky mbola atsampony apôstôly teny ao Kolosiana 4:4 manao hoe: aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira, mba ho fantanareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ry havana malala, zavatra tsoka ny tetiavin'ny tompo aminao, tsy hoe hivatsy ireny amin'izay alehanao eny ianao ka ndrarandraraka izany sy sisa sy ny sisa, fa io fiteninao io, io fihetsika-o, io fijoronao io fitafinao io fomba firesakao io fomba fisainanao io fomba fijoroanao vavolombelona ny maha-kristianina anao, dia ahafantaran'ny olona fa mamosira ny fiainanao, ary zarao amin'ny hafa ihany koa zany. Izany no anomezany tompo anao maim-poana, ary mba tiany ho zarainao ho amin'ny hafa ihany koa. Ry havana malala, misy dikany amintsika amin'ny maha-kristianina amintsika ny fiainantsika.
ary mba tsy ho arabin'ny olona fa hoe izany ka mba kristianina isika dia mitandrosika dia izao raha mahitatsika ny olona na inona fiaina na inona zavatra trehany dia ny zavatra ho ataotsika dia izany ka tena fanasina ahitana ny fanasina izay nizarain'i Kristy tamintsika adiditsika no mitondro ny filazantsara araka izay ilay sary voalohany averiko ny ray ny sary momba ny sira dia hoy ny tompo ka ho tsapany manodidina atsika fa nomeny ny tompo fanasina isika ao amin'ny fiainatsika ka mba ho misy fiatraikany any aminy fa ny faharoa ihany dia izao tsy izay ihany fa ka ho hitan'ny olona ihany koa fa manana ny fahazavany Kristy isika aty amin'ny fiainatsika ka ho hitan'ny olona ihany koa akoatran'izay hoe mahafanasina atsika fa mba ho hitan'ny olona fa manana ny fahazavany Kristy isika aty anatsika hoy Jesosy manohy izany ao amin'ny 4:10 ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao tsy azo afen'izay tanàna merony eny an-tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana fampetrany eo mifanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany ry havana malala amin'ny tompo mazava ny raha eto ny ohatra napetraky ny tompo ilay zavatra ilainao isan'andro ianao mila hazavana ianao raha vao tsy afaka miasa ao anatin'ny maizina sy ny sisa efa nomeny tompo antsika indray zay ko akoatra ny fitiavan'Andriamanitra ka nanomezany atsika ho fanasina eo mason'Andriamanitra isika dia nomeny fahazavana ny dikan'izany manana ny mazava miaina ny mazava mijoro vavolombelona mazava ary matoky fa mandeha amin'ny mazava ny fiainatsika ry havana malala ao amin'ny Matio 4:20 dia tohizan'i Jesosy zany ka hoy izy ka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo ka hakalazany ny rainareo zay nitandry izany hoe ny tiany tompo lazaina tsara dia izao tahaka n'ilay sira teo ihany meko fanasiny ianareo ka ho hitan'ny olona ny fanasina mba ho raisiny koa zany fanasiny izany dia tahaka an'izany koa meko fahazavana ianareo dia mijiro ka ho hitan'ny olona fa manana ny mazava ianareo ary aoka ihany koa mba ho fantatry ny olona zany mba hakalazany ihany koa ny raiko any an-danitra mba hitalaony ihany koa mba hananany zany fahazavana zany izany ny tiany Jesosy Kristy ampianariny eto ry havako mbola mitoetra amintsika izany efa nomen'Andriamanitra fahazavana isika ry havako efa nomen'Andriamanitra fahazavana isika eto amin'ny efitsakema-Québec ka mba ho hitan'ny olona koa ny fahazavantsika ary ahitan'ny asa soa ataotsika sy akalazany ny ray izay any an-danitra miangavy ny tompetriko ry havako fa tsy mibaiko tsy mandidy izy fa miangavy koa ny zavatra iangaviany atsika dia izao rehefa nomena ny mazava ianareo aza fenimpeniny zany aza petraka any ambany vata famarana zany efa nomena ny mazava ianareo aza fikirina ho anareo reny ihany koa anefa zany ary efa nomena ny mazava ianareo mba zarao ho amin'izao tontolo zao izany fahazavana izany ry havana malala amin'ny tompo averiko mandrakariva fa ilaitsika ny fahazavana raha sendra nomaizina tsika tsy mahavita na inona ary matsiary malahelo isika rehefa maizina ary raha sendra misy ka mandalo ao anatsika sy ny fiainatsika ny maizina ny alahelo ny zavatra anehoantsika n'izany voalohany indrindra dia ny sary ny maizina araka izany tsy teny tompo iaina ao anatin'izany alahelo sy ny maizina izany sika matoa ny teneny ny fahazavana zao tontolo zao noho izany dia mety eza hijoro vavolombelona ho hitan'izao tontolo zao ho fantatr' izao tontolo zao fa manana ny mazava isika ary mazava tsy mamotsolopilopy manana ny mazava isika mazava manazava ny fiainatsika rehetra ary mandaisitra izay malomaloka sy tsy ahitan-javatra tsy avitanany inona aty anatsika ao salamo ao ry havako indrindra ny salamo 5:10 zay salamo lava indrindra ny tompo amin'ny salamo dia mampiasa ny fahazavana ho tena zava-dehibe tokoa mifamaritra amin'ny tenin'Andriamanitra aka andinindray ao ny salamo 5:10 andininy 5:5 manao hoe
fanelo ny tongotsy fanazavana ny lalako ny teninao, izany hoe jiro manazava ny lalako ny teninao Andriamanitra sy sisa sy sisa. Izany any no mahatonga antsika mampianatra ny zanantsika teo hoe jereny hafaniny izy ireo mianatra ny tenin'Andriamanitra zany nitaomana antsika mba hianatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany ny antony fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao mba hananan'Andriamanitra, mba hananantsika ny fahazavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Koa izao nandeha ho ataontsika mpiavaka malala rehefa nomeny tompo maimam-pona ny fahazavana isika dia mba miangavy antsika izy izaran'izany ka aoka isika hifikitra mafy ho amin'izany fahazavana amintsika izany. Aza vela vonomy ny afika sy ny asan'ny Satana ny afo ao anatsika, ny afanapo, ny fahazotoana manompanao Andriamanitra sy ny hafa rehetrarehetra. Fameteza kosa mba hananjany mazava zany ary aza menatra ijory vavolombelona fa ny fahazavan'i Kristy no aty anatsika araka izany. Ry havana malalo mety ndrisy mampalahelo ary nynoko fa tsy misy ao anatin'izany isika fa ny olona omeny ny tompony fahazavana dia mitondro zany fahazavana zany ho any amin'ny fiainatsika ka misisika mandeha ho any amin'ny maizina araka izany. Averiko na mandeha fivanim-potoana ny karemy izao koa inona ny fandiny tena tokony ataontsika mba ho tena fahazavana tokoa isika eo amin'izao tontolo izao araka ny fiangavian'i Jesosy Kristy tompo dia apetrao amin'ny fiainanao reto fanontaniana reto ary ianao ihany no meza mitady valona amin'izany mba toa inona moa ny fahazavana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Efa nomeny tompo fahazavana isika move mbola voatahiritsika izany fahazavana izany sady tsy misy tsony ny fahazavana izay nomeny tompo eo amin'ny fiainantsika. Move mbola eny an-tanatsika izany jiroka ary mbola mirehitra tsy manome fahazavana ve sasanatry ny vava mitsolopilopy na maty tanteraka ka mitsapatsapa ao anatin'ny ngaizina sisa ny fiainantsika. Ny fanirian'ny tompo dia tsy ho izany sanatry fa ny fanirian'ny tompo dia izao ianareo ny fahazavana izao tontolo izao ndikan'izany mbola mitoetra eo amintsika izany ary ijorotsika vavolombelona araka izany. Ary ny farany ny fenitreretantsika ry havako dia izao efa nosolotsika fahazavana hafa ilay nomeny Jesosy ka fahazavana manidoka fotsiny ihany indraindray ka tsy mahasoriana kanefa fahazavana miteraka fahazavana tsy ahitantsika ny lalaka. Misy mantsy zany hafa misy olona mieritreritra fa tena ao anatin'ny fahazavana ny fiaina kanefa indrisy fa fahazavana mahajamba, fahazavana mitondra ho any amin'ny lalatsisy mba tsy ho zany ny fiainantsika fa tena Andriamanitra isika. Hoy ny salamo izay natao amin'ny Davida ry havako amin'ny salamo 119:7 manao hoe jereo aho ka valio Jehovah Andriamanitro ampahazavao no mazoto fa ndao reniky ny toromaso fahafatesana mba ho toy izany ho an'i Davida zany anesika. Ny tiany Davida ho lazay neto ry havako dia izao mba tsy ho ao anatin'ny toromaso fahafatesana. Ny olona mantsy rehefa mazava dia miasa, ny olona rehefa mazava dia manao ny ataony rehetrarehetra maha olombelona azy ny velona fa ny maty ihany no tsy manao ninninona fa tena mazava ary ny andro mitsotra sy mahitsy eo izy tsy mba mahitsy zany mazava zany tsy hoe fa ao anatin'ny maizina. Tsy zany ny tiany tompo anao fa ny tiany tompo anao dia fiainana feno fahavelomana, feno fahazavana ao aminy. Mahireza ny havako lalàna fa fitiavan'Andriamanitra tsika izany ary eo mason'i Jesosy Kristy dia tsy misy hafa-tsy ny masony mahita antsika tsara, ny masony mazava eo mason'i Jesosy Kristy dia izao fanasina isika sady fahazavana izao tontolo izao ary matoky antsika izy ho amin'izao. Koa izao hatrany ny hanamasina ny fiainantsika ho amin'i Jesosy Kristy ka mba ho tanteraka amintsika ny voalazan'ny apôstôly Paoly manao hoe mba handehanana anareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahity ao amin'ny Tesalonianina 2:12 ho tanteraka amintsika ilay izany teny tompo izany. Amen.